dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no hafana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana fohy izao dia hivavakisika Jehovandriamanitra ray misaotrano mandrakariva izy izay satria hatramin'izay izay dia nandeha anjambany nieritreritra fa nanompo anao, nieritreritra fa manany fanahy fa tsy nahay namantatra izany. Ankehitriny fantatray fa baiky ny teninao tokony izahana toetra ny fanahy dia mahatoky sy mino izay fa hitaridalana ho amin'ny marina mandrakariva ianao hanazava ny teninao mba tsy tonga anay ho voafitaka eritreritra fa manompo anao kanjo fa na tsy izy ny ao anatinay. Seho ny voninahitra ao raha io ny anaranao Jesosy, amen. Falimeraba-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva. Resaka fanahy no resahantsika. Misy fanahana karoa izay miasa ety amin'ity izao tontolo izao ity dia ny fanahan'Andriamanitra sy ny fanahan'ny antikristy na ny fanahan'ny demonia na ny fanahy ratsy. Baiko izay nampitainy Jaona iverenantsika vakina fa toe-panahy tokony hanana ny kristianina rehetra. Izay ilay ambaran'ny mpitoro filazantsara na ny théologienne hoe discernement des esprits, fahaizana mamantatra ny fanahy, ary tsy ny fanahy tsara fotsiny fa ny fanahy ratsy tokony hanana ny olona rehetra io. Fa matetika ny olona mieritreritra hoe mpitandrina, mpitondra fivavahana ihany no afaka mahay mamantatra ny fanahy. Fa tokony ny olona rehetra raha tena matoky an'Andriamanitra izy, raha tena miondrika ao anatin'ny soratra masina izy, raha tena vonona hanaraka marina an' Jesosy izy dia tokony manana an'izay fanomezam-pahasoavana mahay mamantatra ny fanahy avy amin'Andriamanitra sy ny fanahy tsy izy izay. Hatramin'izay dia nandeha anjamba ny olona, tsy mba nieritreritra an'izany fa rehefa misy zavatra heveriny fa tsara mitranga eo amin'ny fiainany, satria nivavaka izy dia heveriny fa avy amin'ny fanahan'Andriamanitra mandrakariva, kanefa ny devoly afaka miditra an-tsehatra foana ankizy mandeha ao anatin'ny fivavahana aza mba entina hamitahana ny olona. Ary izay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe tsy ny famantarana akory no entina izahana toetra ny fanahy ao anaty. Fanahy io fanahan'Andriamanitra na io fanahan'ny antikristy samy mahavita famantarana. Ary raha tsy miondrika mandinika ny soratra masina tsy mahatakatra an'izany ka iverenantsika vakina ny Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra ozy fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra eny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Io zavatra azo antoka eo aloha efa hatramin'ny andron'ny apôstôla ke efa hatramin'ny andron'ny testamenta taloha nefa nisiny izany mpaminany sandoka izany. Inona moa ny asan'ny mpaminany sandoka dia mampiasa izy ny tenin'Andriamanitra mba hoentina hamitahana ny olona vokatry ny fitediavana tombotso tsy miraharaha izay mety ho fiainana mandrakizay. Ary betsaka izay heverina fa mpanompon'Andriamanitra ny tafalatsaka ao anatin'izay fitediava-karena diso tafahoatra izay dia mitondra fampianarana tohotra ny marina manintona ny olona mba hampanan-karena azy fotsiny. Izany olona izany efa mahateritreritra, tsy mieritreritra izay fiainana mandrakizay izay tsy maintsy idirany ary tsy miraharaha ihany koa izay mety ho fiainam-panahin'ny olona. Misy izany mpaminany sandoka izany, izany hoe tena hanambara fotom-pampianarana mifanohatra amin'ny tena marina, kanefa io baiboly io ihany no ampiasainy. Andininy faharoa, izao mahafantarinareo izay ny fanahan'Andriamanitra dia ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao, sahady izy miaraka amintsika eo foana. Ary io tsy misy hamantarana azy
raha ny fihetsika ivelany toa ohatra ny malefy mifanahy, toa ohatra ny tsara fitondran-tena, ohatra ny miteny malefaka, tsy misy amantarana azy, tsy mahafitaka izy raha tsy zay ny zavatra ataony. Kanefa raha voafihetsika ivelany tahaka an'izany no izahana toetra ny olona dia voafitaka. Ary zay mitomana antsika andinika ny soratra masina. Misy antony mahatona apetraka joniny izy io. Misy ny fanahin'Andriamanitra ary misy ny fanahin'ny Antikristy zay mbola ho aza avaintsika, satria rehefa tena mandinika tsara amindreo andinin-tsoratra masina ireo tsika dia mamantatra foana hoe le fanahy zay nirahany io ange Jesosy no naniraka an'izy io ho fampiononana ny mpianatra, satria tsy hoe tsy niasa ny fanahy masina na tsy nisy ny fanahy masina hatramin'izay tamin'ny Jesosy tonga teto, fa teo mihitsy ny fanahy masina, fa tsy tsapan'ny mpianatra sy ny apôstôly ny fomba fiasany, satria mbola teo Jesosy Kristy. Ary misy tanjona ny kendren'i Jesosy mahatonga azy nampanantena ny mpianatra hoe haniraka ny mpananatra dia ny fanahy famarinana. Ary nisy zavatra anankitelo zay ndresahany Jesosy zay tena tokony hodinihana lalina hoe raha tonga izy dia nisy zavatra anankitelo famantarana, ireo no tokony adiadin'ny olona raha tonga izy ampiaiky zao tontolo zao: ny fahotany, ny famarinana ary ny fitsarana. Ireo no tokony hamantarana ny fanahy. Rehefa tonga izy manona ny fiatraikan'izay ao amin'ny fiainako milohan'ny nahafatesan'i Jesosy nefa nilazan'izany izy. Kanefa rehefa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy dia mbola namerimberina ihany, namepetra ny mpianatra zay efa nijerevantsika ihany koa any amin'ny Lioka 4:4, Lioka 4:4 dia ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7 somary mamerina kely tsika, satria nisy vanim-potoana elaela tsy nafahantsika nandray ny fampaherezana teto, dia ndrao dia lasa mpiaim-panadino isika, ary tsy mampaninona manao teny averina mahasoa ny fanahintsika izany. Dia ho izy taminy zao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fa mbola atao aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama, dia nanokatra ny sain'ireo izy halala ny soratra masina. Ka ary hoy izy taminy zany no voasoratra ozy fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo ny vavolombelona izany ozy ary indro izao mampitondra ny teny fikasany raiko anareo fa mitoery eto tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Teny fampanantenana mahakasika ny fanahy masina io, fampatserovana mandreto mpianatra reto, satria kivy izy ireo rehefa maty Jesosy. Neverinay fa izy ozy no hamonjy ny olona kanjo maty izy kivy. Kanefa efa niteny de mimeloha Jesosy fa hitsangana, ary rehefa nitsangana Jesosy tsy nanameloka izy fa nanokatra fotsiny ny sain'ireo. Misy antony dikan'izay le hoe manokatra ny sain'ireo mpianatra ireo hatsiaro ny teny zay nolazainy. Kanefa na izany ary ozy dia nametraka baiko izy mitoera eto Jerosalema ozy mandra-panafiana hery ho anareo, zay hery ho tafian'izay dia zay le fanahy zay rotsaka zay manana ny asany. Fa rehefa tonga io fanahy io dia hitantsika tany amin'ny asan'ny apôstôly fa niala ny tahotra tao amin'ny olona. Ary inona ny zavatra nataony rehefa fiaino hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina? Tsy le famantarana ny zava-dehibe, fa le asa nampanaovan'ny fanahy masina dia ny fitoriana, ny fibebahana araka ny baikon'i Jesosy hoe mba hotoriana ny 9:7 amin'ny toko 4:20 amin'ny Lioka, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka Jerosalema. Hotoriana ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Fomba hoana moa no aizan'ny olona
mibebaka ary fomba hoana no amelana ny eloko ny olona raha tsy miverina ry amin'le afatr' Jesosy hoe raha tonga ny fanahy famarinana de apafantatra n'izao tontolo zao ny fahotana zay io ny famantarana voalohany tonga de resy lahatra tanteraka fa diso nanoda de mandray fanapa-kevitra ibebaka mangataka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Zay ny asa voalohany fanahy masina, zay ve ny asa atao anatintsika tao sa tonga de niazakazaka ho any amin'ny famantarana ary somary sarotrarotra. Kanefa raha vo niresaka Jesosy hoe nanokatra ny sain'ireo izy alalan'ny soratra masina de na laza ny teny momba azy ny amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany aran'ny salamy vo miresaka an'izay de hoe inona ny nampiavaka ny Mosesy. Nampiavaka ny Mosesy ange de nitondra ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egypta ary tsy tafavoaka tao raha tsy nisy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema zay tandindon'i Jesosy Kristy de ny fahafatesany tamin'ny 700 volana nisanina ary ny finanana ny nofony zanak'ondry sy ny fanatetiavana andra tamin'ny tatombo ravarana ny voahan'ny zanak'Israely ho afaka tao amin'ny tany Egypta. Manokatra ny sain'ireo mahamantatra ny amin'i Jesosy Kristy zay resahan'Jaona mbola zava amintsika le hoe zao nafantarinareo ny fanan'Andriamanitra de ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy azava amintsika tsy le hoe hita maso fotsiny fa inona ny zava-miafina ao ambadik'izay. Ka milohan'izay hidirantsika manadiadina le fanahy famarinana de tsara ny afantarantsika ny momba ny tenantsika fa nisy lesona tany ampiandohana tany nazavaina makasika momba ny tenantsika hoe mila fantaritsika aloha ny tenantsika. Raha mijerytsika ny soratra masina fa mitinana ny zavatra efa lasa fa ela ary zay no mahatonga amin'ny resaka mandrakariva hoe aza maikina de teny fampahirezana raha metimety fa voatahiry eo anatin'ny tambajotra serasera ny fampahirezana rehetra. Teto misy koa ny fampianarana mahakasika ny bokin'ny Daniel tsy miala tao reny hatramin'ny lesona voalohany hatramin'ny fampahirezana voalohany ka hatramin'ny farany ary raha azo atao raha de ataovy zay andinihana an'ireny tsy mandingana mihitsy satria na de fampahirezana ary de misy zava-baovao foana aseho ny tenin'Andriamanitra ka ny fahafantarantsika ny lesona teo aloha manampy be deabe atsika hatakatra ny zavatra tio reny. Fampahirezana no raha isika ary tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra inge mitondra fampahirezana ho antsika ka famitinana ihany keo ty hoentiko eto ty efa niresahantsika tany aloha fa mila mamantatra ny tenantsika tsika aloha famarinana nyresahantsika kanefa misy fananakarozy sika de rehefa tena jereva ny soratra masina io amin'ny teny malagasy miresaka fanahy izy de misy karazana fanahy maro zay atambatry ny olona tsy atakara ny soratra masina fa tsy maintsy jerevana io amin'ny teny grika, amin'ny teny fototra, amin'ny teny hebreo. Ao anatin'ny soratra masina matetika no ahitana ny fanahy zay manota no faty. Resaka an'izay fanahy zay izy de tsy resaka le fanahy masin'Andriamanitra no resahana eo anatin'izay fa le nofo ny zanak'olombelona zay adika amin'ny teny hoe soma. Io soma io de ty tena be atsika ty tsy misaina izy io kanefa velona izy manana ny filany izy io de hinakanina izy io de ho safosafona izy io de hanao firaisana ranofo izy io be de be ny filany ty nofo ty ary matetika io ny tafihan'ny devoly voalohany indrindra mba hatonga ny olona ho tafalatsaka ao anatin'ny ota. Io ny tafihan'ny voalohany indrindra. Izy tsy misaina tsy afaka mandray fanapa-kevitra izy fa manana ny filany fanahy no resahany amin'ny teny gasy fa raha amin'ny teny grika de ataony hoe soma ary zay soma zay mila haitsika ny manavaka an'izay satria raha izato toetra ny fanahintsika de le fanan'Andriamanitra fa tsy le soma akory kanefa mila fantarina hoe ny tenako de soma ty nofo be ty tsy misaina manana ny faniriny. Inona ny maha olona ny olona nisy fanana apetrak'Andriamanitra tao anatin'ny olona zay mamaritra ny maha izy an'le olona indray le ataony hoe
amina na miteny hebreo ataony hoe psyke, fanahy ao anatin'ny olona, tsy miala ao anatin'ny olona fa io le maizin'ny olona, io le afaka manapa-kevitra, io le afaka mandray safidy, io le afaka misaina, io le afaka manatanteraka na ny filany nofo, na afaka koa io mitsipaka zay rehetra mety ho faniriny nofo, manana ny safidiny manokana, manana ny maizy azy. Io le atao hoe fanahy maha-olona, tsy hita maso izy io kanefa ao anatin'ny olona ao, ary manana an'izay daholo tsika, mamaritra ny maizy ny isam-batan'olona tsiraray avy. Ary tsika angamba mahatakatra na de tsika malagasy ary ny teny hoe ny fanahy maha-olona, zay le psyke zay, kanefa mbola tsy zay ihany koa nefa no resahana amin'ity fizahan-toetra ny fanahy ty, fa tsara ho fantatra zany. Zany hoe ty tenantsika ty manana n'ity tena be ty atao hoe soma, io le tsy misaina. De ty tenantsika ty misy fanahy tsy miala ao anatin'ny olona rehetra, ninona atao de tsy miala ao anatin'ny olona, zay le psyke zay, na le âme ozy entina hamatarina ny olona le maizy ny olona. Taka ny biby ihany koa de misy ny fanahy mahabiby, ny biby tsy miala ao anatiny. De takatsika ihany koa, io no mamaritra ny toetra ny isam-batan'olona arak'izay namorona n'Andriamanitra azy. Fa saingy fanahy le psyke io de nomen'Andriamanitra antsika afahantsika mandray ny fanapa-kevitra, tsy terenezana izy fa afaka mandray fanapa-kevitra misafidy zay tokony ataotsika, zay le psyke zay. Raha io nefa le soma le tena be, raha io nefa le psyke le fanahy afaka mandray safidy, afaka misaina, afaka mandalina, afaka mandinika, le fanahy maha-olona tsy afaka manao ninona io. Tsara ho fantatritsika zany, manana an'io tsika, manana ny maizy atsika isika, fa tsy afaka manatanteraka na inona na ino tsika, fa mandray an'izay safidy zay, hanomezana baiko ty nofo ty, ahafahana manatanteraka zay a iriny, zay io le fanahy amina ao anatisika io. Fa ny zavatra din'ny olona de ty mbola misy fanahy resahan'ny soratra masina de le fanahy fanotelony, le amina osika de fanahy maizin'ny olona tsy hita maso, ao anatiny izy io, tsy afa-miala izy io, samy manana an'io daholo ny olona rehetra. Fa misy nefa le fanahy indray avy any ivelany, afaka misy ny olona fanahy avy any ivelany, ary io le ambarany amin'ny teny grika hoe pneuma. Ary manana safidy nefa io le aminatsika io na le psyke atsika io, isafidy le fanahy avy any ivelany mba hisehatsika, afahatsika manatanteraka ny baiko eo am'izay, zay ho tanterahany ty somahantsika ty na ty nofotsika ity. Zany hoe ny tenantsika zany tsy afaka manao ninina, na de eo raha le psyke mahay misafidy, fa tsy maintsy izy feheziny le fanahy avy any ivelany. Ka io fanahy io pneuma, fa rehefa pneuma tsy hoe tsara foana, fa misy ny pneuma tsara, zay le fanahin'Andriamanitra, fa misy ny pneuma ratsy, zay le fanahin'ny antikristy na fanahin'ny demonina, fanahy ratsy. Zay ray alehany zany ny olona anankiray manana safidy, le fanahy maha-olona azy isafidy ny fanahy zay misy azy, ary tsy afabela am'izay ny zanak'olombelona, na izy feheziny le pneuma ratsy, na izy feheziny le pneuma tsara, na izy feheziny fanahin'Andriamanitra, na izy feheziny fanahy ratsy, de ny fanahin'ny devoly. Tsy manao anterisetra reo fa mandresy lahatra fotsiny amin'ny fomba tsy takatry ny saina, le maiziny olona ahafahany mandray safidy hoe fanahy iza no hibaiko azy, fa tsy maintsy feheziny io ny olona anankiray zay vao afaka manatanteraka manome baiko ny nofony hoe resy lahatra fa misy afatra mentiny ty pneuma ty, ataoniko de zao manome baiko eo am'izay izy le nofo hoe tanteraho azy. Kanefa araka ny fantatritsika hoe le nofo manano faniriny, ary io no miditra antsehatra Satana, satria le zavatra faniriny nofo manohatra le fanirin'Andriamanitra.
afaka tsipahan'le psike atsika amin'ny alalan'le fanahy zay raisika, kanefa afaka eken'le psike atsika arakaraka le fanahy zay raisina. Ary matetika zay ny tsy fantatry ny olona, tsy afaka manao zavatra zasy ianao fa tsy maintsy misy fanahy mife atsika, de eo no mipetraka le fizaham-toetra ny fanahy. Fanahy inona no atao anatika? Matoa manatanteraka asa anankiray. Fanahy avy amin'Andriamanitra ve sa fanahy avy amin'ny Satana? Le soma sika fanahy ny ilazan'ny soratra masina azy milaza nyity tena be, tsy misaina, tsy afaka manapa-kevitra fa manany faniriny. Le psuke, le âme amin'ny teny frantsay, zay le fanahy olona ao anatiny tsiraray avy, io no afaka mandinika, afaka mandray fanapa-kevitra, afaka mandray ny safidy. Fa safidy an'inona? Safidy andray an'le fanahy avy any ivelany indray, zay ife an'le psuke, ahafahan'le psuke mandray fanapa-kevitra, hanome baiko ny nofo anatanteraka na tsy le filany. Kanefa io fanahy avy any ivelany io anankiroa, de ny fanahin'Andriamanitra na pneuma tsara, de ny fanahin'ny devoly na le pneuma ratsy. Somary sarotsarotra na de efa nentsika teto azy, kanefa tsy maintsy nyresahana aloha zay mba hatakaratsika hoe tsy afaka manao nenenina zasy ianao io. Misy fanahy mibaiko atsika fa ny ivelany foana, manany fanahy maha-olona tsika, fa misy fanahy mibaiko avy any ivelany foana, de io no mahatonga anjonona hoe zao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra na tsy. Satria ny fanahy avy amin'Andriamanitra de hanome baiko le âme tsika mba hanao zavatra tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Le fanahy ratsy anohatra ny sitrapon'Andriamanitra, hanome baiko ny nofontsika anatanteraka zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa tiany le nofo. De hitantsika amin'izany mandray ohatra tsika le mena rana, zay fanahy ratsy ny teny tamin'ny efa, nanohatra ny tenin'Andriamanitra, lay nilaza tsy ho faty akory ianareo, natonga atsika nyresaka an'le hoe fotom-pisainana avy amin'ny devoly ny filazana. Fa raha miaraka amin'Andriamanitra ianao, milamindamina ny fiainanao, tsy mandalo fahoriana ianao, vola mikararana miditra aminao. Fa toe-tsainy devoly mampanantena, tsy ho faty tsy akory ianao, lainga. Ary zay no mahatonga atsika hoe dino tsara rere olona io fanahy ny fahamarinana io, zay nirahan'i Jesosy Kristy matoa izy ny teny tamin'ny mpianatra hoe nanokatra ny sain'ny mpianatra, namantatra ny teny milaza azy any amin'ny bokin'ny Mosesy. De io ny resahantsika hoe vao miresaka fanahy ianao de tsy maintsy miresaka Pentecoste. Tamin'ny vanim-potoana nandrotsahany Jesosy ny fanahy ny tamin'ny mpianatra, ary raha vao miresaka Pentecoste ianao de tsy maintsy isana miala amin'ny tena Pasika de ny faefatra ambin'ny folo ny volana Nisana. Ary raha vao fantatro ny faefatra ambin'ny folo ny volana Nisana, zay ianao vao afaka hatakatra amin'izay ny tenin'i Jesosy hoe ny fanahy tenin'ny Jaona, fanahy zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. De tsy maintsy vavahantsika zay hamantarantsika ny fanahy fahamarinana. Mangataka amin'Andriamanitra mba nampitombon'androm-pahavelomana lavitsika, mba fahatsika manao ny lesona ka raha sitrapony de matokiny fa matombola velonaina ianao de tian'Andriamanitra fantatra ny marina mba fahanao mizaha toetra ny fanahy, anananao an'le esprit de discernement. Vavakisika sodranao Jehovah-Andriamanitra ray ny fanazavana zay nampitondrahanao indray mba hatonga anay anana ny fanomezam-pahasoavana mizaha toetra ny fanahy. Aza ve ilay fiditra milasitra fototra nanananay, tsy izy fa mampianaranay anana fanatreteny manoloana ny teninao, satria soa anay izany mba tsy hatafalatsaka anay amin'ny fitaka de matoky fidaridalana anay ho amin'ny lalam-pamonjena ianao. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Amavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.